Izy avy satria ao ny mankasitraka anao ianao no tsy mankasitraka hoe tokony amboarina hoe ny fondation avalanao fivavahana nefa hatramin'izao ohatra manankely ihany le hoe atao ny fifidianana dia moa zany atao ny fifidianana dia atao ny ndavana ny gouvernement teo aloha dia matory hoe gouvernement de coalition gouvernement sisa eo zany zao tena misy atsika zao tena hatrehan'izay zavatra io zany ny antoko politika démocratique christiane démocratie christiane zay mamboly politika am'izao dia ny décmaterialité sy ny PDC dia nanapa-kevitra fa ampanazava ny fifidianana fanjanjana fifidianana dia nohitra olona kristianina am'io any anarany indriabe ny démocratie christiane malagasy. Iza le olona tokotro? Rehefa natao zany ny fanadisam-pandriany ny antoko tsotra dia ny tena rosorina gouvernement sarotra zany nanodrosimaka atao. Hoanao manokana ino nahatonga nanapa-kevitra hoe anaiky an'izay fanapa-kevitra tokony hoe? Fa io mantsy ny anay zany a tsy parti de cadre fa parti de base zany hoe fanapa-kevitry ny avy any ambany tsy mety tanterahana fa tsy fanapa-kevitra ty aloha io zany a rehefa nanontany avy aveo reo manomboka misampana fototra sy dirina fototra sy isaky fahatrano fivelonosy dia samy nanery ny tobe-mbolona taty Antananarivo hoe tonga am'izao fotoana tokony misy antsika amina démocratie christiane antsika dia tsy voatery tsy mahazo mandany zany zany ny tena satria discipline de parti. Natona re manapa-kevitra ny latsaka hovidiana dia manantena ny olany azo toerana inona ny tena hoe tombony anananareo zany mihoatra ny candidat? Araka fahafantarana azy moa zany a dia mizara tsara zao a ny hery politika eto Madagasikara dia le mini-tirage centre sy le macro-tirage silencieuse zay le mini-tirage centre le miladata sy bekabasy tarisa mitadesika zao fa ny vahoaka ny tena vahoaka zany tsy de mandrarahana loatra ary zay mahavitsy ny mpividy rehefa tonga amin'ny fotoana satria tsy afaka misy manitsy am'le vahoaka aty amin'ny ambany tanàna sy le vahoaka madinika sy piasa misy ny mpanapolitika rehetra fa mitan'olona fisan'ireny rehetra io le ataoko hoe vitsy misy am'le fitsy ohatrany ihany ny politicien dia raviny hatrany gouvernement de coalition fa ny any azy ny an'zareo zany ohatrany fitava-toerana fa ny anay kosa ny vanay ahitany fampiasana dia nefa ny voala rafitra mihitsy zany hoe alternance démocratique de régime et de idéologie. Eo amin'izay fanovana rafitra izay rafitra eo amin'ina moa le tianareo manomboka eo amin'ny rafitra fokontany mihitsy ohatra hoe ny fifidianana zao tokony tsy atao any manomboka any am'president tokony manomboka any am-kapitaine dia amena ndraiky tanteraka le fivitany sisika zareo dia zay dia miakatra tsana araka zay rafitra petraka zay aloha ny mpandrafitra zay ny manaraka ny régime koa dia koa le hoe tokony mipetraka anazy io régime parlementaire io dia ny vahoaka mihitsy mahazo ny tombontsoa ny voaka tetiny tany sy fanjakana sy firenena ka tsy saron'izao baronana zao dia ny vitianisa ny manambo anazy sy afaka mikaporaha amin'ny avelany. eo amin'ny ilatsaka président mila fandaharana asa ahoana fa mbola volan'ny antoko politika zay ho anareo misy ve fandaharana asa miavaka amin'en'ireo efa teo hatramin'izay? Zay mihitsy raha ohatra ny fahitana zany lefa nanomboka teo le republika voalohany dia matoa ny dekoma ny tratran'ny republika faharoa satria nanaraka zay tengiko zay ny président atsika tamin'ny
araky ny discipline dia mivanona ny zafiky ny tansisika fa tsy natsia zany aloha izy satria mahery vaika le de minorité résistant nampino le hery vainy koa capitaliste impérialiste avy any reny de nalaky ny anjera ny république faharoa de nivelany république fahatelo dia nanon régime république voalohany am'reny velona régime capitaliste impérialiste dia zay ny tsy nampitany eo fa aminay zany de mitovy ihany ny république voalohany faharoa fa ny république fahatelo sy ny fahaefatra samy régime capitaliste zay fa le olona fotsiny no le fanovana zany a ny fahatsarany azy de gaga zay hoe fanovana hoe le fonctionnaire mody mivana dodolo mihitsy atsarany ambony ikatsarany ambany de hoe fanovana olona ve zany sa fanovana fizikely fa ny atao ihany no atao zay zany manana ny tsaikefa vitanay hatram'izay atramin'nylika hatram'izao de hitany zavatra tsy mety de fa zay fa voainony tsara daholo hatramin'ny lafirafitry ny lafirafitry ny gouvernement savan'zany tokony tokony iaina misy amin'isy hoe ohatra raiky roapolo ihany misy abitiny avita azy manaraka zany vola fanjakana nareo mazava manaraka tsara fa fitopolo isan-jato ny budget boleta zany de lasa karamany fotoana fanjakana sy piasa fotsy ny programme sa misy atsika zao de kehy tsisy mandeha ambaoka zany tsy ho ampandroso an'le tansy fanjakana